Est-ce que vous êtes bien ce matin? Amen. Amen. Eto amina toerana isika Nous sommes dans un endroit izay ataoko hoe toerana hitahin'Andriamanitra ny fanahintsika indray androany. un endroit où Dieu bénit notre esprit aujourd'hui. Dia aoka ianao hanantena azy. Alors, qu'il y ait une attente en toi, Amen. Satria raha tsisy fanantenana, tsisy fiandrasana ao anatinao a, parce que s'il n'y a pas une attente, s'il n'y a pas une espérance en toi, dia tsy afaka anao inin'Andriamanitra. Dieu ne pourra rien faire. Ao koa fantatsika Mais qu'on sache, rehefa tonga eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra isika, quand nous sommes dans la présence de Dieu, dia Andriamanitra manambara ny sitrapony. Dieu, il dit sa volonté. Merci. Ho an'ny fiainantsika manokana. Pour notre vie personnelle, Averiko ihany ho an'ny fiainantsika manokana. je répète encore, pour notre vie personnelle. Dikan'izany raha mandre ny tenin'Andriamanitra ianao, Et donc, si tu entends la parole de Dieu, dia aoka ho raisinao hoe zaza ny ambaran'Andriamanitra izany. alors il faut que tu considères que c'est à moi que Dieu veut dire ces paroles. Ka raha tonga eto ianao amin'ity maraina ity, Donc, si tu es là ce matin, aza mieritreritra hoe tonga eto ianao kisendrasendra. pour ta vie spirituelle. Amen. 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 Mino an'izany ve ianao androany? Est-ce que tu crois à cela aujourd'hui? Mino an'izany ve ianao androany raha fianavavy? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez à cela? Hoe tsy tonga ho azy eto ianao. Que tu n'es pas venu ici par hasard. Mety niteny ianao hoe tonga eto fotsiny aho amin'izao fotoan'izao. Peut-être que tu te dis, non, je suis juste là, je suis venu par hasard, Fa comme mety ça. misy zao raha lasianavavy mety narary izy mety tonga dia tsy afaka teto izy. Mais peut-être il y en a qui est malade et qui ne peut pas venir ici. Misy koa mety any atokantrano izy amin'izao fotoana izao. Et peut-être qu'il y en a qui sont chez eux Mety tsy afaka tonga teto. et ils ne peuvent pas venir ici. Fa ianao tonga eto amin'ity toerana. Mais toi, tu es venu ici ce matin. Amen. Amen. Manantenan'Andriamanitra raha lasianavavy anatin'ny fotoana anankiray. Mais dans un moment comme ça, il faut que tu aies une espérance en Dieu. Aoka hisokatra foana ny fonao. Que ton cœur soit toujours ouvert. Amen. 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 Satria zavatra goavana be, zavatra tian'Andriamanitra ho atao anao androany. Parce qu'il y a une grande chose que Dieu veut faire aujourd'hui. Mino an'izany ve ianao raha lasianavavy? Est-ce que tu crois à cela? Mino frères et an'izany sœurs? ve ianao? Vous croyez à cela, frères et Hoe sœurs? anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainam-panahinao Que Andriamanitra. Dieu va faire une grande œuvre dans ta vie spirituelle? Ao anatina hazakazakitsika raha lasianavavy. Nous sommes dans une course, frères et sœurs. Ary Andriamanitra dia manafiery atsika hatrany hatrany. Et Dieu nous équipe, il nous équipe. Manafiery atsika izy. Dieu nous équipe. Manome atsika tolotsaina izy. Il nous donne l'intelligence. Manome atsika torolalana izy. Il nous donne les directives Ahafahantsika ho tonga amin'ilay tanjona izay fanapanatenainy. afin que nous puissions parvenir au but qu'il a promis pour nous. Mety sarotra ilay lalana, Peut-être que le chemin est dur. mety mafy ilay lalana, Le chemin n'est pas facile. fa hoy aho hoe mbola eo Andriamanitra. Mais Dieu est toujours là. Ilay masy mandidy, Celui qui est souverain, ilay Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. celui qui voit tout dans ta vie, Ilay Andriamanitra izay mahafantatra ny atalalon'ny fonao. celui qui connaît la profondeur de ton cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de Ilay toi, Andriamanitra izay nifidy anao. le Dieu qui t'a choisi, Ilay Andriamanitra izay niantso anao. le Dieu qui t'a appelé, Ilay Andriamanitra izay nitondra anao eto amin'ity toerana ity. le Dieu qui t'a conduit dans ce lieu. Ka veriko ihany Alors je répète encore, fa Andriamanitra tsy manao kisendrasendra Andriamanitra. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Amen. Tsy kisendrasendra matoa tonga eto ianao C'est androany. pas par hasard si tu es présent ici aujourd'hui, Foka anatena azy ianao. mais qu'il y ait une espérance en toi, une attente. Alléluia. 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 Tsara ny tompo.
Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Tsara ny tompo. Le Seigneur est bon. Totsika maka tenin'Andriamanitra Allons lire la parole de Dieu ao amin'ny filazantsara ny Jaona. dans l'évangile de Jean, Jaona toko 15 hainao be ny tenin'Andriamanitra Jean chapitre 15 que tu connais très bien, fa aoka tsy ho hainao fotsiny tenin'Andriamanitra mais que ce ne soit pas juste une connaissance, fa te-hiteny amintsika Andriamanitra ao amin'ny alalan'izany teny zany androany. mais à travers cette parole, Dieu veut nous parler, veut nous interpeller. Amen. Amen. Satria ny teny rehetra izay avoaka ny fon'Andriamanitra Parce que chaque parole qui sort du cœur de Dieu, dia teny izay hanomana antsika. c'est une parole qui nous prépare. Raha lasana bavy manomana anao Andriamanitra. Frères et sœurs, Dieu veut nous préparer. Amen. Ao tsara venao aloha Est-ce que androany. tu es bien ce matin? Hoe manomana anao Andriamanitra, Que manomana anao Andriamanitra Dieu te prépare et Dieu me prépare ho amina voyage anankiray. pour un voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Raha misy olona nge andeha voyage zany e, S'il y a une personne qui part en voyage, tena miomana be izy a. il se prépare beaucoup. Tena miomana izy. Il prend son temps pour se préparer, Na ny zavatra hoentiny ary que ce soit ses bagages, dia omaniny zany. il prépare cela. Fa tsy hoe andeha voyage a rapitso a, Mais c'est pas parce que je vais partir en voyage demain dia rehefa rapitso vao hanomana ny letako. et c'est demain que je vais préparer mes bagages. Marina ve sa tsy marina Est-ce zany? que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ha? Amen. Amen. Misy ako tonga dia mety tsy matoro mihitsy ny alina n'iny ny ankizy. Il y en a il y a des enfants qui ne dorment pas la veille Satria efa tena maity andeha izy rapitso. parce qu'ils sont impatients de partir Dia tsy haiko demain. hoe ianao ve tena vonona be mihitsy hoe Jesosy efa misy tanjona homaninao a. Et je sais pas, est-ce que tu es prêt que Jésus, il y a un but que tu as préparé? Netanetana ve ianao raha lasana bavy a? Est-ce qu'il y a vraiment eu un ferveur en toi? Oh, ao tsara ve tsika e? Est-ce que vous Ohatra êtes là? mijery be anahy On fotsiny. dirait que vous me regardez, vous me fixez dans les yeux, mais Mijery be anahy il y fotsiny. a des yeux qui me fixent. Fa misy voyage homany andehanantsika sy ianao io. Mais il y a un voyage que nous allons faire. Alléluia. Amen. Tsy faliny amin'izany ve ianao aloha Est-ce e? que tu n'es pas content? Mampiteteaka be tena Mais hitanao voyage zany tsika e. ça nous conduit à applaudir, nous allons voyager. Amen. 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 Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Ndraindray mety misy misy zavatra sarotra be andalovana eny. Et peut-être qu'il y a on va traverser par des choses difficiles. Fa hoy aho hoe misy voyage andehanako afaka atsoatsy. Mais moi, je dis, il y a un voyage que je vais prendre Efa akaiky zany. bientôt. Amen. Atao hoe lazana akaikinao hoe efa akaiky zany Dis voyage à ton voisin, ta voisine, ce voyage est bientôt. andao iomana hoe. Allons nous préparer. Andao iomana. Allons nous préparer. Amen. 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 Andao iomana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Allons nous préparer à tout. Alléluia. Anomana ny tena andao anomana ny valise misy. Allons préparer nos valises. Alléluia. Dao maky ny tenin'Andriamanitra sika amin'izao fotoana Nous izao allons amin'ny lire ton Jaona toko 15 a. Jean chapitre 15, Isika amin'ny andiny voalohany aloha ny tenin'Andriamanitra. verset 1er. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Au nom de Jésus, Ny tenin'Andriamanitra hoe zaho tena voaloboka la parole de Dieu dit, je suis le vrai cep ary ny raiko no mpamboatra. et mon père est le vigneron. Hoy Jesosy hoe izaho no tena inona? Jésus a dit, je suis quoi? No tena voaloboka. Je suis le vrai cep. Dikan'izany zany misy tsy tena izy zany. Ça veut dire qu'il y en a qui est un faux cep, qui n'est pas vrai, Misy misy qui tsy izy est, zany. qui est faux. Matoy izy miteny hoe izaho no tena voaloboka. S'il dit qu'il est le vrai cep, Dia misy tsy izy zany. et donc il y a un faux, un contrefaçon. Dia mila mitandrina zany tsika fa Et misy donc- mila mitandrina tsika ty misy tsy izy zany. Et donc nous devons faire attention parce qu'il y a un faux cep. Dao ny tenin'Andriamanitra andininy faharoa hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina. Et au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Atao inona ny? Qu'est-ce qu'il va faire? Alasana bavy. Frères et sœurs,
Andriamanitra dia tia nisy tahotra ty anatintsika ty. Dieu veut ramener une crainte en nous. Amen. Dia tondra tahotra ty anatintsika ty Il Andriamanitra. veut emmener une crainte en nous. Tsy hoe ampangovotra hoe Jesosy hoe tena matahotra be an'izany a. C'est pas pour nous emmener une peur où on va trembler, Fa misy fanajana ny tompo aty anatintsika ty. mais il y a un respect du Seigneur en nous. Amen. N'aiza n'aiza mety misy atsika. Peu importe où nous sommes, N'aiza n'aiza mety tsy ahitan'ny olona atsika. peu importe les gens ne nous voient pas, Fa mbarany tenin'Andriamanitra, mais la parole de Dieu dit, ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorinozy izy. tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche. Andriamanitra dia tena miantso atsika raha lasana bavy mba Dieu- amoa. Dieu nous appelle à porter du fruit, frères et sœurs. Amen. Lazaonao akaikinao hoe Andriamanitra miantso azy ianao amoa. Dis à ton voisin, Dieu nous appelle pour porter du fruit. Halleluja. Alléluia. Eritrereto zany e. Pensez, frères et sœurs, Zao sy ianao a dia toka hoe tonga dia letchi ngamba ty letchi misy amin'izao fotoan'izao. Letchi be anankiray ianao. considère que tu es un litchi. Han? Namboly letchi a J'ai planté du litchi dia normalna be a fa miandro vokatra avy amin'io a. et c'est normal que j'attends du fruit. Tena miandro vokatra avy amin'io letchi io a. Et j'attends du fruit, ce litchi. Satria raha mamboly letchi anankiray a raha ny tena marina dia après 5 taona na 3 taona dia tokony efa moa io. Parce que si je plante un litchi, normalement après 3 ou 5 ans, cela doit porter du fruit. Kanefa tonga ny 3 taona 5 taona Mais après 3 ou 5 ans, tsy nisy voly izy. il n'y a pas eu de fruit. Dia ahoana keny eritreretin'ilay zaly namboly anazy? Et qu'est-ce que moi je vais penser à cela, moi qui a planté? Hoe tena tsy namoa mihitsy le letchi a. En fait, le litchi n'a pas porté de fruits. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ndraindray tena alao ty esoriny eto mihitsy fa manimba an'ilay tany. Et la parole de Dieu a dit, je vais retrancher parce que cela abîme la terre. Raha lasana bavy Frères et sœurs, mametraka tahotra ty anatintsika Andriamanitra amin'ity maraina ity. Dieu amène une crainte en nous ce matin. Mety tonga eto amin'ity toerana ity tsika isaky ny alahady. Peut-être que nous venons ici tous les dimanches, Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia miantso atsika mba tena amoa voa. mais la parole de Dieu nous appelle à porter du fruit. Amen. Lazaona akaikinao hoe Andriamanitra dia miantso atsika mba amoa. Dis à ton voisin ou ta voisine, Dieu nous appelle pour porter du fruit. Amoa voa. Pour porter du fruit. Fa tsy eto tsika dia ohatran'ilay tsisy inona fa mandravona feno ravina be Mais fotsiny. c'est pas comme si on est là et comme un litchi avec plein de feuilles, mais il n'y a Fa pas de tsisy fruit. ninona mihitsy. Mais il n'y a rien. Fô tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra Mais la ny parole de sampany rehetra dia isika izany. Isika ilay sampany ambaran'ny Mais tenin'Andriamanitra. selon la parole de Dieu, tout sarment, et ce sarment, c'est nous, chacun de nous. Rehefa tsisy voa dia maninona esorino izy. Si ça ne porte pas de fruits, on le retranche. Ka lasana bavy mampitandrina atsika Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao. Frères et sœurs, en ces derniers temps, Dieu nous met en garde. Halleluja. Alléluia. Mampitandrina atsika tsy raha avy Andriamanitra. Il Zaho nous- anatin'izany. Il nous met en garde, moi y compris. Aiza ho aiza tsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Où sommes-nous face à cette parole? Aiza ho aiza zany misy atsika tsy raha avy ireo. Où sommes-nous, chacun de nous? Andriamanitra tonga eto androany tsy ndia hiteny hoe tsy maintsy tanteraka tsika. Si on est là ce matin, Dieu ne veut pas dire que nous devons être parfaits. Tsy resaka fahatanterana ny resako ao Ce n'est pas une anatin'izany. question de perfection. Fa raha lasana bavy tena mila mitombo isika ary mila mamoa isika. Les frères et sœurs, nous avons besoin de grandir, de porter du fruit. Tsy ny fahelako tao anatin'ny fiangonana. C'est pas mon ancienneté au sein de l'Église. Tsy efa ela be any tato amin'ity fiangonana C'est ity. pas parce que ça fait longtemps que je suis à l'Église. Tsy mety hoe tsy hoe izany efa tena efa rehefa mibavaka tonga za efa feno vavaka be za tena mifadianina be. C'est pas une question que moi, je suis plein de prières et je jeûne beaucoup. Tsy izay nambarany C'est tenin'Andriamanitra. parce que la parole de Dieu dit. Satria be da be ny olona raha lasana bavy. Parce qu'il y en a beaucoup, frères et sœurs, Zay mieritreritra hoe tena
iny dralahy iny tena feno vavaka be iny dralahy iny. Et qui pensent, hein, tel ou tel frère, il est plein de prières. Fa tena fadianina be iny dralahy iny. Il jeûne beaucoup. Tsara zany. C'est bien. Tena tsara zany. C'est bien. Fa mila mijery ny ao anaty sitra izy. Mais nous devons nous examiner ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Amba ny tenin'Andriamanitra ary toa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Fo ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny sampany rehetra izay mamoa koa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Et la deuxième partie du verset 2, et tout sarment qui porte fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Efa misy efa mitondra vozy ny tenin'Andriamanitra. Et on a qui portent déjà un fruit selon la parole de Dieu. Toy ny tenin'Andriamanitra hoe mbola toy indray rehefa avy eo Et qu'est-ce qu'il fait encore dia selon la mbola parole de Dieu? amboariny ihany. Il les monde. Amboariny ihany. Il les monde. Mbola manamboatra ihany Andriamanitra. Il les monde encore. Il fait son œuvre. Dikan'izany zany Andriamanitra dia mbola tiany hitondra vo bebe kokoa hatrany ianao. Cela signifie qu'il veut encore que tu portes encore plus de fruits. Tsika zany tokony tsy hiteny hoe tompo tena efa ao tsara zao a. Nous ne devons pas dire moi je suis bien, je suis ok. Tena efa ao tsara am'izao Jesosy a. Je suis bien Jésus. Je suis Efa satisfait. tena efa mandany tenako ao am'izao fotoan'izao. Je me renie moi-même. Efa mitondra ny azo fijaliana am'izao fotoan'izao. Je porte ma croix. Efa ao tsara tompo. Je suis bien. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay efa mamoa. Mais la parole de Dieu dit tous ceux qui portent du fruit, Dia mbola amboariny ihany. il va l'émonder encore. Alléluia. Il fait encore son œuvre et il émonde. Manamboatra ihany Andriamanitra. Il émonde. Satria ny tanjon'Andriamanitra Parce que le but de Dieu, dia tena moa be da be ianao. c'est que tu portes encore plus de fruits. Alléluia. Ny vo voalohany ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Et le premier fruit, selon la parole de Dieu, Ao amin'ny filazantsara ao Matthieu toko fahatelo andiny fahavalo dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 8, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo izy. au nom de Jésus, produisez donc du fruit digne de la repentance. Koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Galasianabavy ao. Frères et sœurs, Raha efa tena nandray an'i Jesosy ianao si tu as vraiment accepté Jésus, dia tokony hisy vo ivoaka eny ivelany. Halleluja. il faut qu'il y ait un Tokony ho fruit hita. qu'on voit, Tokony ho hita un fruit qu'on voit. hoe io raha lafaly io dia efa tena efa nandray an'i Jesosy izy. Que frère Fali, il a vraiment accepté Jésus. Amen. tant que Jésus. Amen. Amen. Hita eny ivelany zany. On voit cela à l'extérieur. Ny fivapon'ny olona anankiray izy. Le fait qu'une personne soit née de nouveau, Dia misy vo hita eny ivelany eny. il y a un fruit qu'on voit à Halleluja. l'extérieur. Halleluja. Za tsy miresaka ny mety hoe fahalemena kelin'le olona. Fa hoy aho hoe raha misy zavatra fahotana ny ainan'le olona dia hita fa efa niala tao anatin'izany izy. Je ne parle pas d'une petite faiblesse, mais si cette personne a vécu dans un péché, on voit qu'il a changé. Efa misy fiovana, efa misy vo. On voit qu'il y a un changement en lui, il y a un fruit qu'on voit en lui. Amen. 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 Zay mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Mamoazy vo mendrika ny fibebahana ianareo. Produisez du fruit digne de la repentance. Vo anankiray zany Ralasianabavy. Ça, c'est un fruit, frères et sœurs. Halleluja. Averiko ihany fa tsy miresaka fahatanterahana eto. Je répète encore, on ne parle pas de perfection, Fa miresaka eto androany hoe tokony zavatra efa vo efa hita eny amintsika tsiraray avy. mais il faut qu'il y ait un fruit qu'on voit, Hoe tena en nous, mibebaka marina isika. que nous sommes vraiment repentis, Tena nibebaka marina ny amin'ny fahotantsika. que nous nous sommes vraiment repentis de nos péchés. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Dia efa mandeha amin'ilay lalana.
Et nous marchons dans le chemin, ilay amin'ny fahatanterahana ozy ny tenin'andriamanitra. dans le chemin de perfection selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Ao amin'ny Galatianina toko fahadimy a Dans Galates chapitre 5, andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. au verset 22 et 23, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia inona? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Inona? Inona? C'est quoi? Fitiavana voalohany indrindra. Premièrement, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Fifaliana, La joie, fiadanana, la paix, faham-po, la patience, fahamoram-panahy, la bonté, fanaovan-tsoa, la bienveillance, fahamarinana, la foi pour moi, fahalemem-panahy, la douceur, la maîtrise de soi, fahonona-po. la maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. Eo le vokatra, C'est ça les fruits. le vokatra izay hitan'Andriamanitra amintsika izay manaraka azy eny. Les fruits que Dieu voit en nous pour nous qui le suivons. Amen. Amen. Mety ozy ianao hoe zany e tena mbola tsy manana zany fifaliana zany mihitsy aty anatiko aty e. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a pas encore la joie en moi. Fa zavatra tena hita eo amin'ny olona anankiray zany zay tena lay sampany tafaray amin'ilay voaloboka. Mais c'est un fruit qu'on devrait voir chez le cep qui est vraiment attaché au sarment. Alléluia. 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 Galasiana bavy a Frères et sœurs, raha miaraka eto isika tsy raray avy a si nous quittons ce lieu, miaraka eto isika si nous sommes ici ensemble, ny tena marin'Andriamanitra araky ny tegniko teo dia misy asa ataon'Andriamanitra ny anatintsika any. c'est qu'il y a une œuvre que Dieu fait en nous, chacun de nous. Misy asa zay ataon'Andriamanitra any anatintsika tsy raray avy any. Il y a une œuvre que Dieu fait en chacun de Aty nous. anatiko aty Que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Lazao ny akaikinao misy asa Dis à ataon'Andriamanitra ton ao voisin, ta anatinao. voisine, il y a une œuvre que Dieu fait en toi. Sika tena mila manaiky an'izay asa ataon'Andriamanitra izay. Et nous avons besoin d'accepter cette œuvre que Dieu fait. Mamela an'Andriamanitra hiasa ao anatiko ao. Laissez Dieu faire son œuvre en nous. Tena velako Andriamanitra, tena mety marary amiko le izy. Je laisse le Seigneur faire. Peut-être que ça me fait mal et c'est dur. Fa zay le asa ataon'Andriamanitra mba amoazako rehefa avy eo. Mais c'est ça l'œuvre que Dieu fait afin que je puisse porter du fruit plus Mety tard. misy vokany fanahy be da be eto ambalako amin'ny Galatiana toko fadiny teo. Au Galates chapitre 5, il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Fa raha tsy mamela an'Andriamanitra hiasa ao anatiko a, Mais si je ne permets pas à Dieu de faire son œuvre en moi, dia tsisy vokatra hivoaka zany eo. alors il n'y aura pas de fruit. Fa hijanona ao kristianina io foana. Mais je vais rester le même chrétien, dans le même état. Alléluia. Hijanona io foana, mety ho tonga eo foana, hivavaka foana. Et je ne change pas. Peut-être que je viens ici, je prie, Fa hijanona amin'ny étape iny foana. mais je reste toujours dans mon état. Alléluia. 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 Galasana bavy tena te hitany fanahintsika Andriamanitra. Frères et sœurs, Dieu veut vraiment bénir notre esprit. Misy fotoana Andriamanitra mety manala zavatra be da be. Il y a des moments peut-être que Dieu retranche beaucoup de choses. Mety esovin'Andriamanitra mihitsy mety fifandraisanao mety tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Et il enlève toutes les relations qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mety esorony zany. Il enlève cela, il ôte cela. Satria tiany anintsika amo bebe koatrany. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous produisons beaucoup de fruits. Amen. Zay ny tanjon'Andriamanitra. C'est le but de Dieu. Misy zavatra mety tena alan'Andriamanitra mila amboarina ito. Il y a des choses que Dieu retranche, il y a des choses qu'il a besoin de faire son œuvre. Zay ny teniko hoe mila
Mitohy miasa ao anatintsika C'est foan'Andriamanitra. pour cela que je dis qu'il a besoin de continuer son œuvre en chacun de nous. Mandra-pahatonga anazy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra ihany. Jus- Alléluia. Jusqu'à ce qu'il Tim revienne John. sur les nuées. Tsy mijanona io asa io Cette œuvre ne s'arrête pas raha tsy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Ho avy jusqu'à eny ce Jesosy. qu'il revienne sur les nuées. Quand Jésus revient, Amen. Amen. Lazao ny akaikinao hoe tsy mijanona Dis à io ton asa voisin ou ta ataon'Andriamanitra ao voisine, cette anatiny. œuvre ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il revienne sur les nuées. Alléluia. 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 Aza miteny ianao hoe efa be loatra Andriamanitra. Ne dis pas que Seigneur, il y en a tellement beaucoup, j'en ai assez. Fa mahatsara atsika io. Mais cela nous fait du bien Alléluia. Mba moaza atsika bebe koa hatrany ozy ny pour que nous tenin'Andriamanitra. produisons encore plus de fruits selon la Alléluia. parole de Dieu. Mety androanjo anao mbola tsy ao anatiko mihitsy zany fiadanana zany fa ozy hoe avelao Andriamanitra namboatra ihany. Peut-être que tu te dis, il n'y a pas encore cette paix en moi, mais laisse le Seigneur faire son œuvre. Avelao tena namboatra anao izy. Laisse-le faire son œuvre en toi. Izy mahafantatra ny amintsika tsirairay Parce avy qu'il raha connaît. Il Fatane connaît tout. ianao. Il te connaît. Fatany Il ianao. te connaît. Baiboly dia milaza ary miteny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu dit, Fony mbola tsisy ianao mbola tsy niforonina dia efa hain'Andriamanitra. Bokon'ny Jeremia no milaza an'izany. dans le livre de Jérémie, Mbola tsy voanoary. Tu n'es pas encore. Mbola tsy voaforona. Mbola tsisy tu n'es pas encore. tu n'as pas encore existé. Dieu t'a déjà connu. Oui. Efa fantany ianao raha lasana Dieu t'a bava. déjà connu bien avant que tu sois. Efa fantany ianao. Il te connaît. Lazao ny akaikinao efa fantany ianao e. Dis à ton voisin ou ta voisine, il te connaît. Fantany ianao Il e. te connaît. Hatramin'ny mombamombanao ohatra efa fantany Tous. no viny ianao ny fiainanao fa fantatra Andriamanitra. Tout ce qui te concerne, il connaît même la date de ta mort. Alléluia. 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 Ka andao amelan'Andriamanitra tena anao asa ao anatsika ao. Mais allons permettre à Dieu de faire son œuvre en nous. Avelao izy anao satria fantany. Laisse-le faire parce qu'il connaît. Satria misy fotoantsika tena ozy ianao hoe tompo itanao zay fa tena efa be loatra zany zavatra zany. Parce qu'il y a des moments où on se dit, Jésus, il y en a beaucoup, ça suffit. Fantanjon'Andriamanitra Mais le but de Dieu, dia tonga atsika tena ho vonona amin'izay fiaviany zay. c'est que nous soyons prêts pour son avènement. Alléluia. 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 Angalasana bavy tsy tonga eto isika Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus ici, hoe tonga andeha hivory eto fotsiny que nous sommes venus ici pour nous réunir juste comme ça, fa mino hoe misy etaetany anatinao any mais j'espère qu'il y a une soif en toi. hoe tompo tena efa nomaninao ho amin'izay fiavianao zay a Jesosy a. Seigneur, tu me prépares pour ton avènement. Alléluia. Alléluia. Mba tena lay kristiana zay mitondra an'izay voza izy. Que nous soyons les chrétiens qui portent ses fruits. Alléluia. Toy amaky ny tenin'Andriamanitra isika Nous allons continuer à lire la parole de Dieu. andiny faefatra. Ah, c'est toujours dans Galates. Oui, ah non, c'est Jean 15. Oui. Nous allons revenir dans Jean 15. Chapitre. Jean 15, 4. Jean 15. Amin'ny anaran'i Verset Jesosy 4. a. Tomoera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy a dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment qui ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ndao jerentsika fotsiny raha lasana bava hoe misy hazo anankiray ito Allons considérer, il y a un arbre dia tapahantsika ilay sampany et nous allons couper les branches. dia mbola velona ve ilay sampany tapahany iny? Est-ce que cette branche sera encore vivante? Mbola velona ve ilay sampany? Est-ce que la branche sera encore vivante? Mbola velona ve aloha e? Aninona kay ny sampany iny rehefa avy eo? Aninona? Qu'est-ce cette E branche-là? maina. Elle sera sèche.
e mainy ny sampany iny sèche. dia raha mijery isika Et si on regarde, ny tenin'andriamanitra tomoera ambotra anareo izy izy si on regarde la parole de Dieu, demeurez en moi. dia zany be da be ny zavatra afoitsika Cela signifie qu'il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner, misy zavatra be da be zay tena mila ajantsika que nous devons arrêter, relâcher, mba ahafahantsika tena ho tafaray amin'ilay voaloboka afin que nous puissions être attachés au cep. zay ny tanjon'andriamanitra C'est le but de Dieu, mba ahafahan'ilay fiainan'i jesosy a ho tonga ao anatisika ao afin que la vie de Jésus soit manifestée en nous. halleloia Alléluia. halleloia Alléluia. satria raha tsisy an'ilay fiainan'i jesosy isika dia maninona maina Parce que si nous n'avons pas la vie de Jésus, nous serons secs. satria be da be ny olona no mieritreritra hoe Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany jesosy a si Jésus est déjà mort sur la croix, ny tanjon'andriamanitra le but de Dieu, dia mba ahafahantsika mandray an'izay fiainan' jesosy zany ao anatitsika c'est que nous puissions bénéficier de cette vie en nous, cette vie de Jésus en nous. tsy haiko nahazonao ny tiako ambahaka androandro fa le fiainany mihitsy ny tia ny toetra atao anatsika Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est vraiment sa vie qu'il veut que cela demeure en nous abondamment. satria zay mihitsy ny zavatra ambarany tenin'andriamanitra hoe ty voaloboky ty sampany ty raha miala amin'ity voaloboky ty dia maninona Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, que si on n'est pas attaché au cep, alors ce sera sec. dia tahaka an'izany koa tsika raha lasa anabavy a Et ça en est de même pour nous. mila an'izay fiainan' jesosy zay Nous avons besoin de cette vie de Jésus. aza ny fiainan' zany tsy tongatonga ho azy ao anatisika ao Et cette vie n'arrive pas à nous juste comme ça. ho ny tenin'andriamanitra any amin'ny vesitra mivery fa any amin'ny bokin'ny korintianina faharoa toko faefatra Dans 2 Corinthiens chapitre 4, amin'ny anaran'i jesosy au nom de Jésus, eo amin'ny diny faraitra ambe folo au verset 11, i paoly ny lazan'le izy hoe fa izahay zay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandraka riva ozy izy c'est Paul qui a dit cette parole, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. no ny amin'ny jesosy À cause de Jésus. mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i jesosy ozy izy Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. halleloia Alléluia. atolotra ho amin'ny fahafatesana isan'andro ozy paoly Nous sommes sans cesse livrés à la mort, selon Paul. mba aseho amin'ny nofinay mety maty ilay fiainan'i jesosy Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. raha lasa tena mila an'izay fiainan'izay isika Frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de cette vie. mba moaza atsika Cette vie de Jésus pour que nous produisons du fruit. halleloia Alléluia. kanefa mbaran'i paoly hoe tena mandalo an'izay fahafatesan'izay izy Mais Paul a dit qu'il doit passer par cette mort. raha lasa nabavy tena amin'ny fiainantsika kristianina Frères et sœurs, notre vie chrétienne, dia tsy afaka miala amin'izay fahafatesan'izay notre vie chrétienne ne peut pas être dépendante de cette mort. Ne peut pas être séparée de cette mort. tsy fahafatesantsika hoe maty ny tiako teneniny Je ne parle pas de mort physique, fa maty ny amintsika mais de mourir à nous-mêmes. maty ny amintsika De mourir à nous-mêmes, ny amin'ny momba rehetrarehetra mourir à moi. halleloia Alléluia. nisy kalahy anankiray zay a Il y a un frère, dia niasa izy il a travaillé. niasa tamina toerana anankiray Il a travaillé dans un endroit. dia le patron a mivavaka amin'andriamanitra hafa Et son patron prie un autre Dieu. mivavaka amin'ny andriamanitra hafa io patron io Il prie un autre Dieu, ce patron. dia le patron tena manao tsinitsinina le mpiasa ny mpiasa rehetrarehetra mihitsy
Et le patron maltraite les employés. Tena manao toka hoe toetra tsy zaka mihitsy moa zany e. Il a vraiment un mauvais caractère. Dia nisy fotoana ilay galany teny tamiko hoe hoe tambavaka fa tena mila asa hafa hozy izy. Et ce frère-là m'a demandé de lui porter en prière parce il se dit qu'il a besoin d'un autre travail. Tena mila asa hafa hozy izy fa tena mafy ilay zavatra rehetrarehetra ato. Qu'il a besoin d'un autre travail parce que c'est tellement dur là où il est. Dia nao natamiko izy farany teo. Et récemment, nous nous sommes rencontrés. Dia niresaka be da be tamiko izy a. Et il m'a parlé. Dia fantatro hoe ny fony mihitsy ny tena voakasika tao anatin'ilay izy. Et je sais que c'est vraiment son cœur qui a été touché. Naloto ny fony. Son cœur est devenu impur. Tena naloto ny fony. Son cœur est gâté. Manoloana ilay patron. Face au patron. Dia rehefa naona taminy a. Et quand je l'ai rencontré. Dia niresaka taminy avy eo. Et j'ai parlé avec lui. Efa nivavaka tsika hoe azo asa vaovao ianao. Nous avons déjà prié pour que tu puisses avoir un autre travail. Fa mbola ao ianao amin'izao a. Mais tu es encore là en ce moment. Fa fotoana ao tena mila hitondranao ny hazo fijaliana ao. Mais c'est le moment pour toi de porter ta croix. Amen. Amen. Mety hiteny ngamany ianao hoe dia ahoana aloha miova asa fa tena efa trop be nataon'ilay mpampiasany e. Peut-être que tu te dis, hein, il faut vraiment changer de travail parce que ce que le patron fait, c'est tellement dur. Fa matoa Andriamanitra mitondra azy tao. Mais si Dieu l'a emmené dans ce lieu de travail. Zay nambaran'i Paul hoe tena maty isan'andro izahay hozy izy. Et c'est ce que Paul dit qu'il est livré à la mort sans cesse. Mety ireo mpiara-miasa rehetrarehetra rehetra manana fo hoe ndao tena hikomy amin'ity mpampiasa ity. Peut-être que tous les collègues de travail s'unissent pour se rebeller contre lui. Fa isika. Mais nous, manoloana an'izany. face à cela, tenin'Andriamanitra dia milaza. La parole de Dieu dit. Fa tena le fandavatsika ny amintsika. C'est notre renoncement à nous-mêmes. Le fahafatesantsika ny amintsika. Notre mort à nous-mêmes. Satria be da be ny olona miteny hoe tena nizoana izy. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est de notre droit, c'est notre droit. Nizoana izy. Notre droit. Fa raha mbola asa kosa le izy. Mais si c'est un travail. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mila manaja ny mpampiasa isika. La parole de Dieu dit nous avons besoin d'obéir à notre supérieur. Amen. Alléluia. Mety mafy aminy le izy. Peut-être que c'est dur pour lui. Fanampahaiziko azy dia hoe Andriamanitra fantatro fa afaka anao lalana ho anao Andriamanitra ao. Mais je l'ai encouragé en disant que Dieu peut tracer un chemin pour lui. Amen. Amen. Andriamanitra afaka hikasika ny olona io zay mety hoe ozy tsy manan'Andriamanitra fa afaka hita azy mihitsy ary. Raha zay tsy sitrapon'Andriamanitra. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu peut toucher cette personne qui prie notre Dieu. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia anamboarana ny fony ilay mitoetra ao. Mais le but de Dieu, c'est de faire son œuvre dans le cœur de ce frère, dans ce lieu de travail. Alléluia. Alléluia. Anamboaran'Andriamanitra ny fony. Pour que Dieu puisse faire son œuvre. Zay Andriamanitra rehefa miasa amintsika galasaina Et bavy. c'est comme ça quand Dieu fait son œuvre en chacun de nous, frères et sœurs. Naiza naiza mety toerana misy atsika. Peu importe là où nous sommes. Tsy le olona ny olana fa isika ny tena misy fanamboarana zay ataon'Andriamanitra amintsika. C'est pas la personne le problème, mais Dieu veut faire son œuvre en nous. Mba ahafahantsika tena movo tsara rehefa avy eo. Afin que nous puissions porter plus de fruits. Alléluia. Tomoera amiko izy izy. Demeurez en moi. Tomoera amiko. Demeurez en moi. Mba tsy ho tafasaraka aminy itsika. Pour que nous ne soyons pas détachés de lui. Mba tena hanana fo tsara foana isika. Pour que nous puissions toujours avoir un bon cœur. Mety de la mafy le bienveillance. izy. Mety mafy. Peut-être que c'est dur. Fa Andriamanitra nefa manana planina ao matika an'izany rehetrarehetra izany. Mais Dieu a déjà un plan derrière cela. Alléluia. Manana drafitra Andriamanitra. Il a un plan. Manana fievitra Andriamanitra. Il a ses pensées, son plan. Ary dia atonga le fiainan'i Jesosy Kristy ao anatsika. Afin que la vie de Jésus soit en nous. Le fiainan'i Jesosy mitoetra ao anatsika ao. Ary ny fiainan'i Jesosy iny no
mamoaka le vo eo amintsika tsirairay avy. Pour que la vie de Jésus demeure en nous, et c'est cette vie qui va nous conduire à porter plus de fruits. Alléluia. Any amin'ny Romanina toko faha 9. Nous allons lire dans Romains chapitre 6. Ho ny tenin'Andriamanitra eo ny 7 Au verset hatramin'ny 3 5. jusqu'au verset 5. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andahinantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fitsanganany. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ny 15 dia ato amin'ny teny gasy izy tena tsy malaza tsara an'ilay izy hoe fa raha nampiraisina. Fa amin'ny teny français dia hoe natambatra même plante. Tena nampiraisina amin'ilay voaloboka mihitsy zany isika. Donc si nous sommes devenus une même plante avec le cep, Tena ray aminy. nous sommes un avec le cep. Alléluia. Alléluia. Tena ray aminy. Nous sommes un avec lui, le cep. Eo antsika zay fa niditra tao anatin'izany rano batisa izany. Donc si nous avons déjà pris l'eau du baptême, Dika zany tsy zavatra najoboka fotsintsika. donc nous avons été Tsy hoe na- immergés. Tsy hoe najoboka tao anaty rano fotsintsika. C'est pas juste que nous avons été immergés dans l'eau, Fa nampiraisina taminy isika. mais nous avons été unis avec lui Tamin'ny fahafatesany ozy ny dans tenin'Andriamanitra. sa mort. Selon Tamin'ny la parole de Dieu, fahafatesany. dans sa mort. Alléluia. Alléluia. Galasiana bavy. Frères et sœurs, Andriamanitra miantso antsika mba tena hitoetra ao aminy. Dieu nous appelle pour que nous puissions demeurer en lui. Tsy hoe hitoetra ao amintsika dia hoe tonga any am-piangonana fotsiny dia hanao asan'Andriamanitra fotsiny a. Demeurer en lui, ça ne veut pas dire que je viens à l'église et je vais servir, Fa andaniny amiko a. mais je me renie à moi-même Hitondra ny hazo fijaliako a. et je me charge de ma croix. Alléluia. Alléluia. Andaniny amiko a. Je me renie moi-même Satria ity nofo ity ndre. parce que cette chair, Ity mihitsy ny tena mila maty. c'est cette chair qui doit mourir. Amen. Ity mila maty Galasiana bavy a. C'est cette chair qui doit mourir, frères et sœurs. Ao amin'ny le John toko fahadimy ambin'ny folo. Nous allons revenir dans Jean chapitre 15. Vezivezy eo foana tsika. Nous allons faire un va-et-vient. Jean 15 a. Ho ny ten'Andriamanitra amin'ilay Jaona toko 15:9. Izany ozy izy no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Jean chapitre 15 au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Alléluia. Rehefa mitondra vo betsaka isika, Si nous portons beaucoup de fruits, zay nanomezana voninahitra an'Andriamanitra. c'est ainsi que le Dieu sera glorifié. Hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Que nous glorifions le Père, que nous glorifions Alléluia. Dieu, Tonga mpianatra ny isika.
et que nous devenons ses disciples. Tsika zany tsy araka ny ambara hoe tsy mpinotsotra fotsiny sitra e. Nous ne sommes pas juste des simples croyants, Fa tena mpianatra Jesosy. mais nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. O tsara venao aloha androany e. Est-ce que Amen. vous êtes OK ce matin? Tsy niantso anao Andriamanitra mba tena ho mpinotsotra fotsiny. Dieu ne t'a pas appelé pour devenir un simple croyant tout simplement. Fa mba nomeza antsika voninahitra an'Andriamanitra dia mila mitondra voa betsaka isika hozy ny tenin'Andriamanitra. Mais pour que nous puissions glorifier Dieu, nous avons besoin de porter beaucoup de fruits. Mino aho lasana bavy fa raha tonga eto reo dia tianome voninahitra an'Andriamanitra. Moi, j'espère que si tu es venu ici, c'est que tu veux vraiment glorifier le Za Père. tianome voninahitra an'Andriamanitra. Je veux glorifier Dieu. Dia mbarany tenin'Andriamanitra fa raha mitondra voa betsaka isika. Et la parole de Dieu dit que si nous portons beaucoup de fruits, Eo tsika ny tena manome voninahitra an'Andriamanitra. c'est ainsi que le Père sera glorifié. Dia ho feno voninahitra Andriamanitra. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Tsy mora le lalana. Le chemin n'est pas facile, Kanefa matoa Andriamanitra nitondra atsika. mais si Dieu nous a conduits, Dia izy zany no anafiheratsika. alors c'est lui qui va nous équiper. Izy no antenantsika hoe tompo tena hery ame fahasoavana. Notre espérance est en lui. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce. Tena fahasoavana manokana mihitsy no ampidin'Andriamanitra amiko sy aminao. Une grâce spéciale que Dieu va nous donner. Satria na eo anivon'ny tokantranonao ary ne. Parce que même au sein de ton foyer, Ao Andriamanitra efa manomboka miasa ao. Dieu commence son œuvre là où tu es, au sein de ton foyer. Eo am'izay fifandraisanao amin'ny namanao na any amin'ny fiasana misy anao na fianarana misy anao. Dans ta relation avec tes amis, à l'école ou au travail, Any no tena miasa Andriamanitra. c'est là-bas que Dieu fait vraiment son œuvre. Eto tsika mandre ny tenin'Andriamanitra. Ici, nous entendons la parole de Dieu, Fa ny Andriamanitra manomboka miasa. mais c'est là-bas que Dieu va commencer à faire son œuvre. Là où Alléluia. tu es. Alléluia. Dia angatao ny fahasoavan'Andriamanitra. Alors demande la grâce du Seigneur Dia teneno Andriamanitra hoe te hamobetsaka Andriamanitra. et dis à Dieu, je veux porter beaucoup de fruits. Raha lasana bavy, Frères et sœurs, mila matiny amintsika isan'andro isika. nous avons besoin de mourir à nous-mêmes sans cesse, chaque jour. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza. Parce que la parole de Dieu dit, Dia tsika dia natao hanahaka an' Jesosy isan'andro. nous sommes appelés à imiter Jésus tous les jours. Hanahaka azy izy. L'imiter, Azo ny endriny. avoir son image. Son image. Zay ny tena planin'Andriamanitra ho asy ianao io. C'est le plan de Dieu pour toi et pour moi. Androany mety mbola ohatsy ianao hoe zany mbola tsy tanteraka mihitsy androany. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, mais je ne suis pas parfait. Fa raha misokatra ny fonao. Mais si ton cœur est ouvert, Raha mamela an'Andriamanitra hiasa ianao, hiasa ao anatinao. si tu permets à Dieu de faire son œuvre en toi, Hozy ianao hoe tompo, tu te dis, Seigneur, tsy tanteraka. je ne suis pas parfait. Mila anao a. J'ai besoin de Mila ny toi. J'ai fahasoavanao a. besoin de ta Mila ny grâce. fanampianao a. J'ai besoin que tu Mila ny m'aides. fanohananao a. J'ai besoin que tu me soutiennes, Seigneur. Manaova asa ty anatiko aty. Fais ton œuvre en moi. Raha lasana bava velao Andriamanitra anao asa ao anatinao. Frères et sœurs, laisse le Seigneur faire son œuvre en toi. Fa zay ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. C'est ce que Dieu attend en toi et en moi. Raha misy zavatra atsoahan'Andriamanitra, S'il y a quelque chose que Dieu retranche, toy izy ianao hoe tompo manaitra an'izany a Jesosy. alors tu te dis, Jésus, j'accepte cela. Satria ty hamoa ianao. Parce que tu veux porter du fruit. Amen. Mba ho kristianina mitondra votsika raha lasiana bavy a. Pour que nous soyons des chrétiens qui portent des fruits, frères et sœurs. Fa tsy kristianina mandrobona be fotsiny. Mais pas des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Amen. Tsy haiko na zany ny ao anatinao fa ny tompo manambara an'izany amiko sy aminao amin'ity maraina ity. Je ne sais pas si c'est ce que toi tu ressens, mais c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre à toi et à moi aujourd'hui. Raha misy zavatra ho tsoahan'Andriamanitra tsy haiko ny fifandraisanao, ny zavatra ho tsoahan'Andriamanitra ozy ny tompo hoe ajaminony ty zavatra anankiray ity. S'il y a des choses que Dieu enlève, qu'il ôte, peut-être il y a des relations. S'il y a quelque chose que Dieu enlève en toi, Vonina ve ianao anatin'izany? est-ce que tu es prêt
miantso antsika tsirara avy Andriamanitra Galasyana bavy. Dieu nous appelle, chacun de nous. Fa misy tanjona homanin'Andriamanitra. Parce qu'il y a un but qu'il prépare, que Dieu prépare. Araka ny teniko teo misy voyage homanin'Andriamanitra ho asy ianao. Et comme j'ai dit au début, il y a un voyage que Dieu prépare pour toi et pour moi. Mila miomana ny amin'izany isika isan'andro isan'andro. Et nous avons besoin de nous préparer à cela chaque jour. Aza miteny foana hoe Tompo, eto foana Jesosy miankina amin'ny fahasoavanao eto a Jesosy. Ne dis pas que Jésus, je suis toujours là et je fais confiance à ta grâce. Fa mity fotoana androany ity izy. Mais aujourd'hui, Miteny amiko sy aminao Andriamanitra. Dieu te parle et Dieu me parle. Fotoana zao Galasyana bavy. C'est le moment, frères et sœurs. Zao ny fotoana Galasyana bavy a. C'est maintenant, frères et sœurs. C'est le moment. Te hamoa, Je veux porter du te fruit. hitondra voa betsaka. Je veux porter beaucoup de fruits. Satria tsy zavatra afaka ataon'Andriamanitra. Parce que Dieu ne peut rien faire. Raha tsy manaiky zao sy ianao Galasyana Si bavy a. nous n'acceptons pas, frères et sœurs. Dikan'izany miankina amiko sy aminao le izy. Et donc cela dépend de toi et de moi. Tsy miankina amin'ny eo akaikinao fa isika manokana Ça ne mihitsy. dépend pas de ton voisin ou de ta voisine, mais de nous personnellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Miankina amiko. Lazao akaikinao miankina aminao le Dis à izy. ton voisin, ta voisine, ça dépend de Miankina toi. aminao. Ça dépend de toi. Vonina ve ianao. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Alléluia. Alléluia. Mino fa raha mandre an'izany tenin'Andriamanitra ianao dia tena kristianina te amoa ianao. Ah, j'espère que si tu entends cette parole, c'est que tu es un chrétien qui veut porter du fruit. Mampitandrina antsika Andriamanitra Galasyana bavy. Le Seigneur nous avertit, il nous met en garde, frères et sœurs. Mampitandrina Andriamanitra. Dieu me met en garde. Dieu te met en garde. Alléluia. Alléluia. Raha tonga eto amin'ity toerana ity tsika tsy andany fotoana eto fotsiny raha izaho manokana aloha. Pour moi, personnellement, si nous sommes venus dans ce lieu, nous n'allons pas perdre notre temps, tout simplement. Araka ny teniko tamin'ny voalohany teo hoe Comme j'ai dit au tout début, Andriamanitra tena manambara ny sitrapony amintsika manokana Dieu veut nous transmettre sa volonté à nous, personnellement. personnelle, à nous personnellement. Alléluia. Alléluia. Isika manokana mihitsy no ambaran'Andriamanitra amin'izany. Nous, personnellement, à nous. Satria raha ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy, Parce que si Jésus revient sur les nuées, tsy ny finoan'ny mamanao na ny finoan'ny vadinao fa ny finoanao. Enao mihitsy. c'est pas la foi de ta mère ou de ton mari, mais c'est toi, c'est ta foi. Enao. Toi, personnellement. Isika manokana mihitsy. Nous, chacun de nous, personnellement. K'androany tena andao amaly an'izany antson'Andriamanitra izany. Et aujourd'hui, allons répondre à cet appel. Alléluia. Alléluia. Mety tsy mora le izy. Peut-être que c'est dur, c'est pas facile. Hoy aho hoe Tompo, manaika Jesosy. Mais je dis Jésus, j'accepte. Amboary a Jesosy. Fais ton œuvre en moi. Amboary a Jesosy. Émonde-moi. Satria te hamoa bebe koa Jesosy. Parce que je veux porter beaucoup de fruits. Alléluia. Mino fahita hita ao anatinao zany. J'espère que c'est un désir, une soif en toi. Lasana bavy tena tsy afaka manao initsy koa zany tenin'Andriamanitra raha tafasaraka aminy. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire si nous sommes détachés de lui. Raha tafasaraka am'le voaloboka. Si nous sommes détachés du cep. Aza raisina fotsiny hoe tafasaraka fotsiny am'izao. Ne considère pas juste comme si on est tout simplement détaché. Fa le fiainana avy aminy mihitsy. Mais c'est vraiment la vie qui en découle, la vie qui vient de cela. Le fiainana zay tena avy aminy Jesosy ray nikorina aty anatiko aty mihitsy. La vie de Jésus qui coule en moi. Etaeta ao anatinao ve zany. Est-ce que c'est une soif en toi? Fanirina ao anatinao ve Est-ce zany. que c'est un désir qui est en toi? Satria zay le fiainana maha kristianina Galasyana bavy. Parce que c'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs.
zay le fiainana kristianina C'est ça la vie chrétienne. le fiainan' jesosy mihitsy no mikorina ao anatiko C'est la vie de Jésus qui iny coule en mamelona moi. C'est cela qui me donne la vie. iny mbola tena mampijoro aho C'est cette vie qui me tient debout. iny no tena mahatonga nahamokatra C'est cette vie qui m'émonde. tovy taheta ao anatinao zany amin'ity fotoanandroany ity Que ça devient une soif en toi aujourd'hui. halleluia Alléluia. halleluia Alléluia. miantso asianao andriamanitra Dieu nous appelle. ten'andriamanitra eo amin'ny filazantsarany Matthieu toko fafito a Nous allons lire une parole dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 andriamanitra dia milaza andinin'ny faharoapolo a au verset 20. lovaka tsika manomboka amin'ny andin'ny fadimy amby folo ary Allons lire à partir du verset 15. mampitandra izy ny amin'ny mpaminany sandoka Il nous met en garde des faux prophètes. hoy ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy eo amin'ny fadimy amby folo mitandremy ianareo fandrao vao fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ny ao anatiny dia amboadi mitoa izy ny vony ny voany no afataka anareo azy Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. lasana bavy Frères et sœurs, ny afatakana antsika ho kristianina dia le vo mivoaka avy amintsika tsiraray avy pour que l'on nous reconnaisse en tant que chrétiens, c'est par le fruit que nous portons. tsy hoe tsika mitondra baiboly mandeha mivavaka dia kristianina C'est par le fait que nous portons notre Bible. fa le vo C'est pas cela, mais c'est le fruit. le vo zay mivoaka avy amiko dia avy aminao Mais on les reconnaît on nous reconnaît par les fruits qui sont en nous. hitanareo ka misy azo anakiraika feno voankazo be dabe dia maninona voasaritra eo ny olona rehefa avy eo Vous voyez, s'il y a un arbre où il y a beaucoup de fruits, les gens vont venir, sady zany n'est-ce pas? eo ve raha misy letchi foana ny teneko letchi misy Allons dire, je parle toujours de litchi, mais allons penser à un litchi. raha vokatra be le letchi Si le litchi tsy porte voasarika beaucoup ave de ny fruits, masonao est-ce que tu veux pas prendre cela? na dia tany rotony tamatavy izy zay dia mita letchi eny amoron-dalo zay wow Nous avons pris la route vers Tamatave et nous avons vu beaucoup de litchi. tena vokatra be dia voasaritra amin'ny masonao tamin'ilay izy Il y a beaucoup de fruits et donc attiré nous sommes attirés. didian'izany ny olona anantona anao Donc c'est le fruit qui est en toi. Comment? C'est le fruit qui est en toi qui attire les autres. amen Amen. amen Amen. na eo anivon'ny tokantranonao ary zany Même au sein de ton foyer. alleluia raha tsisy voana fifaliana mihitsy ve eo aminao dia ahoana moa ny olona ny anantona S'il anao n'y a pas le fruit de la joie en toi, comment les gens vont venir vers toi? alleluia Alléluia. tsy anatona izy satria mety kizitina be ianao Il ne va pas s'approcher de toi parce que peut-être que tu es toujours irrité. alleluia Alléluia. lasana bavy dao tena amovo tsara isika Frères et sœurs, allons porter les bons fruits. ndao ho faty aloha dia avy eo misy fiainan kristy ao anatsika ndao ho faty aloha Allons mourir. Ensuite, il y a la vie de Christ. dia avy eo amovo be tsika Et nous allons produire beaucoup de fruits. amen Amen. amen Amen. mety sakotra mafy be hoe tompo amboako indray ty jesosy atsoay indray ty jesosy Peut-être que c'est pas facile, c'est dur. Seigneur, enlève cela. fa te amobetsaka tompo Parce que je veux porter beaucoup de fruits. izy ny te amobetsaka amintsika Qui tsiraray veut avy porter beaucoup de fruits ici? eto. alleluia Alléluia. amen Alléluia. tsika hitsangana dia Allons nous lever tahatsika manokana ny tompo et que le Seigneur nous bénisse.